Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakantsika tompoko, raha io misaotra anao izay mideranao mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao zahay satria noho ny sitraponao no nahatoza anay ary ny teninao tao anatin'i Jesosy Kristy Tompo no nahatanteraka ny fiainanay tsiraray avy ho toy izao tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masinao. Misaotra indrindra amin'ity maraina ity satria mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana ny tsiraray avy ary mbola afaka koa handray ny hafatra avy aminao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Koa izany teninao izany tsy mba voavidinay vola aman-karena fa atolotrao maimaimaim-poana kosa amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fitiavanao. Koa dia mitenena raha Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny mpanomponao ary ny fon'ny tsiraray avy anie ho tany lona ka niriny izany teninao izany ka dia ahavoka-tsoa eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy ny teninao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ho anao ny dera sy mihaja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ry ava-malala rehetra amin'ny Tompo manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsiraray avy izay miaino sy manaraka izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 1:9 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy toko 1:9 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny. Izao jaona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmos noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nare feo mahery teo ivohako toy ny feon'ny trompetra nanao hoe: izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana 7, dia ho an'i Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. Dia nitodika aho nizalay feo niteny tamiko, ko rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena 7. Ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny. Ary ny feony toy ny firondroan'ny ranobe, ary ny tanan-kintana 7 teny ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra 2 lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehany dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanindray tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra, izao no voalohany sy farany. Dia ilay velona, efa maty aho nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsita. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana 7 izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena 7, ny kintana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7 ary ny fanaovan-jiro 7 dia fiangonana 7. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izany no azahoako miatrano am-pitiavana
ao amintsika tsiraray avy ary andraisantsika ny lohahevitra hoe ny zavatra miandry izay mpandresy. Ny zavatra miandry izay mpandresy. Teny mivoaka amin'ny vavan'ny olona matetika amin'izao vaninandro izay iainantsika farany izao ny hoe ady ny fiainana. Matetika ady avokoa no atrehan'ny olona ary miatrika ady avokoa na ny zaza vao teraka ka hatramin'ny olona izay efa atao hoe zokiolona. Fa samy hafa ny karazana ady izay atrehan'izy ireo sy ny fomba fisehoan'izany ady izany. Noho izany dia tsy maintsy misy ny resy ary misy ny mpandresy. Ny mpandresy dia mahazo sy mandresy tamin'ny ady izay nataony. Antsoina hoe mpandresy io ny olona anankiray tamin'ny fifaninanana izay natrehany ary fiseho maro hafa koa no azo anambarana izany fandresena izany. Eto amin'ity bokin'ny Apokalipsy izay novonakintsika teo ity, izay boky farany ato amin'ny Baiboly, Jaona no nanoratra izao bokin'ny Apokalipsy izao ka nampiariariany tsara tao anatin'ny taratasy izay nosoratany ho an'ny fiangonana fito tany Azia ny zavatra miandry izay mpandresy. Nosoratany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany hafatra izany tamin'ny fahamarinana sy fahitsiana ka nananarany mafy azy ireo momba ny tsy kombakomba amin'ny fahotana sy ny fiantsony azy ireo mba hibebaka sy hiverina amin'ny fitiavany voalohany ao amin'ny Kristy Jesosy. Isika tsiraray avy izay miandry izao vatsim-panahy izao ihany koa nolazaina fa manana toetra mitovy tahaka ny anankiray tamin'ireo fiangonana fito izay voalaza ato amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Jesosy Kristy Tompo ry havana dia nanome hafatra manokana ny fahitany sy ny toetran'ireo fiangonana tsiraray ireo ary izay indrindra no hitarafany tsiraray avy anio amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy hoe iza marina moa aho, manao ahoana ny toetranao, inona ny valim-pity azonao raha mpino kristianina mpandresy tokoa ianao. Ny voalohany dia ny fiangonana tao Efesosy. Ny valim-pity azo ny fiangonana tao Efesosy dia izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Tsarofa itsika tsiraray avy aloha dia fiangonana mandendeha ary izay ny hoe tempolon'Andriamanitra mandendeha izao sy anao. Dia vakio tsara io bokin'ny Apokalipsy io. Fa raha ao amin'ilay atao hoe fiangonana Efesosy ianao dia izay no valosoa azonao hoe izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ny fiangonana Smirna izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Izany hoe tsy hanandrana fahafatesana intsony fa hitoetra mandrakizay eo amin'ilay paradisa dia ilay Jerosalema vaovao sy tany vaovao. Ny fiangonan'ny Pergamosy izay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko volafotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay nandray azy ihany. Izany hoe mahazo ilay volafotsy sarobidy ary mbola mahazo anaram-baovao
ho voasoratra eo amin'ilay vato, ary tsy misy olona ahafantatra izay atao hoe zava-miafina afatra manokana mihoatra no ilay fandresena omeny Jesosy azy. Ny fiangonan'ny Tiatira, ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany, dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Tsika tsiraray avy izany dia omen'ny Tompo asa tanterahana, fa itsika ve azoto hitandrina tokoa izany asa fanompoana izay nasen'ny Tompo tanterahantsika izany hatramin'ny farany, mba hahazahoantsika ilay fahefana hanapahantsika amin'ny jentilisa. Fiangonan'ny Sardisy, izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Omeny Jesosy Kristy Tompo ilay akanjo fotsy vaovao, ary voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'ny fiangonanao Sardisy dia ho asehon'i Jesosy Kristy Tompo tokoa ny, ary ho ambarany amin'Andriamanitra ray sy amin'ny anjely fa io dia mpanompo efa novidiany ary voasoratra ao an-danitra ny anarany. Fiangonan'ny Filadelfia, izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Izany hoe ho andry mihitsy ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izany ny fiangonana Filadelfia, ary ho voasoratra ao anatiny ny anaran'Andriamanitra, ary ny tanànan'Andriamanitra koa ilay olona na ilay tempoly na ilay fiangonana. Fiangonan'ny Laodikia, izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako mipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Izany hoe rehefa maharesy ny ady isika dia hipetraka amin'ilay seza izay efa nomanin'Andriamanitra ray ho aiso anao izay eo an-tanànan-kavanan'Andriamanitra ray. Mahatoky sy minao ry hava-malala rehetra izay miandro vahatsim-panahy izao, fa isika miaino izao vahatsim-panahy izao dia samy te ho mpandresy avokoa eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Tena fahasambarana bebe kokoa ny mahafantatra ireo valosoa na ireo loka omeny Jesosy Kristy atsika araka ny voalaza teo aloha ireo, izay amin'ireo fiangonana 7 izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny tsy azo adinoina mihoatra an'ireo voalaza ireo dia ny hoe handray anjara amin'ny fanasan'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry ve izao sy anao. Ataovy azo antoka dia ny anio fa hiaraka amin'i Jesosy Kristy ho any amin'ilay Jerosalema vaovao isika tsiraray avy, zanakalahy sy zanakavavy, an'ilay mpanjaka ny mpanjaka isika raha manao izay andidiny antsika, ary mahazo ilay anarana vaovao dia tonga manana ilay fahafahana milaza fa poniny lanitra isika. Izany no zavatra miandry ny mpandresy ao amin'ny Kristy Jesosy, ary izany milova izay omaniny ho atsika dia ny mbola ety an-tany ary rahatray rehefa tonga amin'ny lapan'ny voninahitran'Andriamanitra ray. Fa afaka isika ry havana, misaotra anao izay ry Andriamanitra ray noho ny famindraponao
izay mihoatra noho ny fahefan'izao tontolo izao. Ndreto zahay mpanarajianao sy mpino anao, mifaly, miravo, safinonoka sy diboky ny hafaliana amin'ny fandrenesanay sy ny fampatsiahivanao tamin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Fa misy tokoa ny lova izay omenao sy atolotra ho an'ny mpandresy, dia ny mpandresy ao aminao Kristy Jesosy. Mpandresy izay miaraka aminao Kristy Jesosy. Mpandresy izay manaiky ny hanatanteraka ny sitraponao sy hanaraka ny didinao, Andriamanitra iray. Tsy misy azonay ampitahaina mihoatra ny izany fitiavanao izany sy izany fanomezana sarobidy izay atolotrao anay tsiraray avy izany. Ampianaro araran'ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanainao masina Jesosy Kristy Tompo, hijery hoe aiza ho aiza amin'ireo fiangonana fito ireo no misy ny tsiraray avy, ka anitsy, anamboatra, hibebaka araka ny voalazan'ny Jaona izay nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy, izahay izay fiangonana mandehandeha ety ambony tany, izahay izay tempolinao mandehandeha ety amin'izao tontolo izao ity, ka anatanteraka ny sitraponao mba hatratraranay ny loka izay efa nomenao anay sy efa nomaninao anay tsiraray avy, satria izay maharesy tokoa ianao dia izahay no zanakalahy sy zanakavavylay Andriamanitra iray, ary anisan'ny mpandova ny fanjakan'ny lanitra ao, Andriamanitra iray, amin'ny alalan'ilay pasiporo de Jesosy Kristy Tompo, lay fitiavana tonga hamonjy sy hanavotra anay. Manome voninahitra ny anaranao izay ilay lohan'ny mpandresy, izahay tsiraray avy kosa dia hahatanteraka sy ahatontosa ny fibebahana feno sy tanteraka ao aminao Kristy Jesosy. Misaotra ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, makatelina amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Aleluia. Amen.